Ry malagasy avako, ry malagasy namako, tompoko lasy, tompoko vavy, amin'ny fofeny fitiavana no itsidiako ny tokantranonareo tsirairay avy aty atsimo, amin'izao takariva ny alahady fa 13 ny volana jona izao. Fotoana ny fanomezantsika isaky ny 15 andro ny takariva ny alahady iresahantsika mikasika ny raharam-pirenena fa indrindra ny ara-pahasalamana. Roa volana sy teleherinandro tokoa mantsy zay no nandraisantsika ny fanapahan-kevitra niverenantsika indray tao anatin'ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana na ny atrehantsika ny andian'ny faharoa amin'ny tsy ady amin'ny valanaretina zay atrehan'izao tontolo zao fa atrehan'ny Madagasikara ihany koa dia ny ady amin'ny coronavirus izany. Raha tsy aivina sy anao jeritodika isika ny zavatra ny ainana nandritra n'izay fotoana izay dia toy izao raha jerevantsika isaky ny 15 andro izany. Ny fatelo ny volana May tokoa mantsy ka hatramin'ny 15 ny volana May 2024 dia 12 sy 10 ny tranga vaovao zay voamarika fa olona nitondra ny tsy mikaretina manerana ny nosy. Efa lazaiko tamin'ny 15 andro lasa ihany zay fa niena atsasany izay olona mitondra ny tsy mikaretina zay satria ny 17 ny volana May ka hatramin'ny 27 ny volana May dia 3 ireo olona voamarika fa nitondra ny tsy mikaretina, izany hoe niena atsasany latsaka ny nitondra ny tsy mikaretina. Ary mbola mitoy ihany ny ezaka nataontsika ary efa eo andalam-pandresena nyity valanaretina ity tsika satria ny 13 ny volana May ka hatramin'ny 12 ny volana Jona kosa dia 17 sy 900 ny olona voamarika fa mitondra ny tsy mikaretina. Noho izany dia misy ezaka mafy ny rahantsika rehetrarehetra mifandrimbona sy nametraka ary hita aritsapa ihany koa fa niena dia niena hatrany atsasaky ny mahery ny olona voamarika zany fa mitondra ny tsy mikaretina. Noho izany dia maro ireo ezaka ny rahantsika nanao. Nisy ihany koa ireo fepetra silama noraisina iarovana ny vahoaka malagasy sy hitsinjovana ny mpiarabelona ka mila tohizana hatrany izany ezaka rehetrarehetra zany ary indrindra mila mitandrina isika menakavy satria miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika izao na ny antsika manerana ny nosy. Koa araky ny lalam-panorenana izay mame ny firenena malagasy dia rehefa mifampidinika ny teo amin'ny anivon'ny androm-panjakana telotota dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa mila tohizana ny ezaka zay efa natao ary noho izany dia mitohy ny amehana ara-pahasalamana manerana ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara mandritra ny 15 andro manaraka. Amin'ny akapobeany dia efa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro isika ary efa tsara izany satria misy vokatra efa azo tsapaitanana ny ezaka zay napetraka. Raha noferana ary ho zato ny isan'ny olona afaka mivory teo aloha dia akaritsika 200 zany ankehitriny saingy miankina amin'ny habean'ny toerana andraisana ny fivoriana no ahafahana manatanteraka an'izany fetra sisan'ny olona afaka horaisina zany. Tsy maintsy adranatsana nefa ny fepetra ara-pahasalamana zay efa voafetratsika sy voafaritra n'ireo fepetra rehetra zay efa nolazaina ombenimbeny. Mitohy hatrany anefa ny fampiarana ny fepetra tsy azo ivezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny 12 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina izany. Makasika ny fandevenana dia azo atao ny manatanteraka izany na mivoaka na miditra amin'ny faritra ho an'ireo olona voamarina fa tsy lavin'ny Covid-19. Izany dia araky ny fanamarinana kosa tsy maintsy atao ny tompon'andraikitra eo anivon'ny hôpitaly sy ny BMH ihany no mame ny antota taratasy mikasika izany.
ho an'ireo izay voamarina fa ny Covid-19 kosa no antom-pahafatesana dia tsy mbola azo atao ny mitondra ny razana na mivoaka na miditra ny faritra rehetra manerana ny nosy. Ny fandevenana dia tsy maintsy tanterahana ny andro tiany ihany ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandevina. Mikasika ireo razana efa nalevina kosa dia mbola tsy azo atao ny mamindra na mamoaka azy ireny any amin'izay faritra izay nandevenana azy. Mbola mikatona ny sisin-tanin'i Madagasikara kanefa kosa amintsika malagasy dia mafy izany mamoy havana akaiky izany, koa omena alalana manokana ireo anefa adidy farany, ireo fianakaviana mivatana izany dia ireo ray aman-dreny, vady, zanaka, mpiray-tam-po, manaman-jo. Mahakasika ny toerana fialam-boly kosa, afaka misokatra amin'izay ny espasy sy ny trano fandraisana lanonana sy ny mariazy, saingy tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana hatrany ny rehetra izay manatanteraka izany. Ankoatra izay dia mbola mitoetra avokoa ny fepetra rehetra izay noraisitsika manerana ny nosy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, na dia eo andalam-pandresena ny coronavirus azy isika dia tsy maintsy mailo hatrany satria mbola eo anivontsika, eo anivon'ny fiarahamonina ity arety mandoza ity. Ny fanarahantsika ny lamina izay apetraka, ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy no ambehiko ombenombieny fa zay ihany no ahafahantsika mandresy ity valanaretina ity. Miara-miatrika ity valanarety mandoza ity izany isika rehetra, ary ny fitondram-panjakana dia tiako no mamerimberina fa eo anilan'ny malagasy mandrakariva sy mpiray tanindrazana hatrany miaro sy mitsinjo ny vahoaka malagasy. Ry malagasy havako, na dia ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana sy ny fiantrehana anty valanaretina ity aza isika dia tsy maintsy mitoy hatrany ny asa fanarenana ny toe-karena, ny fanasoavana ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana rehetra izay voarafitra sy voalaza ao anatin'ny velirano. Miatrika ady hafa ihany anefa itsika ankehitriny dia ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo izany, noho ny ahitany sy nitarika famoizanaina maro dia maro aman'alina amin'ireo zazamambehivavy sy zokiolona, indrindra moa zany fa aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Izay indrindra no antony nanovantsika ny fikonan-doha lehibe, satria tsy afaka atao ny miraviravin-tanana manoloana izany toe-javatra rehetra izany, koa noraisitsika ho fanamby sy velirano ny anavotana sy ny amonjena ireo mpiray tanindrazana ianjadin'ny kere ary resy lahatra tanteraka ao fa azo atao tsara ny manarina sy ny mampandroso an'ity faritra atsimo ity. Nandritra ny taona maro tokoa mantsy, izany hoe nanomboka tamin'ny taona 2017 no nisy ny kere taty amin'ny faritra atsimon'ny nosy, ary nangataka tolo-tanana foana ny fitondram-panjakana ny fanimby ho fanavotana ny mpiray tanindrazana aty atoerana. Ny zavatra tsapa dia tsy nisy nitoetra, tsy nisy nandaitra ny paikady izay naroso. Azo lazaina hoe levina toy ny sira ihany izany ezaka nataontsika nandritra ny 80 taona mahery izany. Ny zavatra azo lazaina ihany koa dia nanampy foana, nanampy atsika ireo mpiara-mombonantoka fa tao anatin'ny 80 taona nisy ny fanampiana dia mbola misy ihany ny malagasy mandohalika, mbola misy foana ny aina nafoy noho ny tsy fanjari-tsakafo, tsy nety voava ny olana eo amin'ny lafiny fahasalamana sy ny fanabeazana ho an'ireo zaza sy vondron'olona tena marefo noho ny tsy fahampitsakafo sy ny tsy fahazahoana
rano fisotro madio. Izay indrindra no antony nanaovantsika ny fitoanan-doha lehibe ifotony anamaritana sy fanatanterahana ireo asa sy vina fampandrosoana ny faritra atya atsimon'ny nosy ny Madagasikara. Anova ny tantara isika sy ametraka paikady mahomby amjena ny malagasy aty atsimo. Noho izany dia andray andraikitra aingana isika fa indrindra anova ny fomba fiasa entina manarina sy mampandroso ny faritra atsimo iray manontolo. Ny lalatsaina entina amin'ny fanatanterahana izany aloha dia ny fametrahana paikady lehibe ary tetikasa maharitra ahitambokatra aingana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy fa indrindra ara ekonomika amin'ny alalan'ny fametrahana tetikasa ara-pambolena sy fiompiana lehibe mba hoentina matratra ny fahaleovan-tena ara-tsakafo aty atsimo. Eo ihany koa ny tsy maintsy ametrahana ny famoronana asa, ny fananganana foto-drafitr'asa ho an'ny famatsin-drano zay efa ela ny jaliany, ary eo ihany koa ny fametrahana tetikasa lehibe mikasika ny herinaratra. Ny foto-drafitr'asa ara-tsosialy dia tsy maintsy atao ihany koa zay mahakasika ny fahasalamana sy ny fampianarana. Ny fametrahana ihany koa ny fandriampahalemana manakaiky ny vahoaka dia tsy mahabango ireo tetikasa lehibe tsy maintsy apetraka aty atsimo. Fitoanan-doha niarahana tamin'ny tompon'andraikitra rehetra no nataontsika taty dia nandray anjara tamin'izany ireo olom-boafidy isa-tsokajiny, ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny ihany koa, ireo mpiantsehatra amin'ny fiainana ara-ekonomika sy ara-tsosialy. Noho izany dia ny fandraisan'ny andraikitra ny samy malagasy no natao sy ny tanterahana nandritra ny roa andro maninjitra, satria isika ihany no malala ny tena asoa antsika sy ampivoarana ny Madagasikara fa indrindra ny faritra atsimo izany. Mila fahasahina izany zavatra rehetrarehetra zany, fa mila vina ihany koa, mila finoana ary indrindra mila fitiavana, satria ny fitiavana no ahafahantsika manavitra any nosy sy mampandroso ny faritra atsimo. Araky ny filaza dia ny hoe arato no aleo atolotra fa tsy trondro, dia izay arato zay indrindra no entiny fitondram-panjakana ankehitriny atolotra ny faritra atsimo mba tsy ho vonjy tavanandro intsony fa zavatra maharitra ahafahan'ny olona mivelona sy mamely tena, ary mba tsy hanavesatra ihany koa fa indrindra anamaivana ireo mponina aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Koa nofaritantsika miaraka ny sorodalana ary resy lahatra isika fa ny vahaolana maharitra ho an'ny faritra atsimo dia ny fametrahana tetikasa lehibe tsy vita sy tsy natao hatramin'izay. Ao anatin'izany ny resaka rano, ary noraisintsika fanamby ny ametraka ny pipeline lehibe izay tsisy nanao sy nanatanteraka mihitsy nandritra n'izay 80 taona mahery izay, dia ny fitaritana ny renirano ny efao, zany hoe miala eo efao mandra-pahatonga any Ambovombe no tetikasa voalohany ho apetratsika. Ary eto dia milaza fa ny zavatra ho ataontsika dia apetratsika ny ampo-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana, ary vola madidio any fitondram-panjakana no anatanterantsika izany tetikasa lehibe tsy vita hatramin'izay izany. Ka io renirano efao io zany dia hitarika na ny pipeline zay ho apetratsika dia sady hitarika rano hoentina ambolena sy hoentina iopina, zany hoe rano anondraka lemaka maro, fa rano ihany koa hoentina hitondra rano ho an'ireo biby fiopy, fa indrindra dia hitondra rano voadio ihany koa afaka
iveloman'ny olombelona rehetra sy mponina sy ireo olona rehetra lalovany izany ny communea maromaro. Zany hoe nefa ao zany dia miala eo akarameny, mandalo amin'ny ranopiso, mandalo ao Andranobory, Tanandavo, Ambosary, Sapona ary mandrapatonga any Ambovombe. Zay no tetikasa voalohany goavana apetratsika aty atsimo. Misy ihany koa ny reo tetikasa na ny projet mionjo izay efa vatsiny'ny Banque mondiale vola ankehitriny dia ny pipeline Mandrare mandrapatonga any Sampona izay tsy maintsy hanompoka amin'ny ity taona ity na farafatarany dia amin'ny volana janoary 2024 no anatanterahana an'izany. Eo ihany koa ny fanamafisana na ny fandraisana indray ny pipeline zay mampifanoy any Mandrare, Sapona, Maroalpoty sy Maroalmainty. Zay ary eo ihany koa ny renforcement na ny fanatevenana ny pipeline zay mampitoy ny Ampotaka sy Tsiombe izay mirefy 90 kilometatra. Ankoatran'izay dia ametraka sika ny usine d'ensachage d'eau izay amezana rano fisotro madio amin'ny olona zay misa 60 000 par jour. Ary ty moa dia tiako no milaza amintsika fa dia tetikasa manokana zay atolotro ho an'ny vahoaka ny aty atsimo amin'ireo district 5 ny fanomezana an'izany rano fisotro madio ho an'ireo olona zay mila sy omena ary tokony hisitraka an'izany. Rehefa apetraka ho usine ireo dia ho atolotro ho an'ny fikambanam-behivavy ny fitantanana an'izany usine izany ary zareo reo ny hitsinjara an'izany rano zany amin'ny olona zay tokony hisitraka an'izany. Raha niresaka rano isika zay napijaly ny taty atsimo dia afaka milaza koa tsika fa adiny foana ny taty atsimo ary indrindra melafo ny zavatra rehetrarehetra ilain'ny mponina aty noho ny faratsian'ny lalana ary zary raha ny tokamonina foana ny mponina taty atsimo hatray hatramin'izay. Noho izany dia ny fanambina apetratsika dia ny fanombohana ny RN13 izay efa nomboka tsy ho ela izay ampitoy ny Tolaniaro sy Ambovombe. Io dia famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-moninantoka no manao an'izy io zay mitetina eo amin'ny 66 470 221 dollars ny manao an'izany. Fa isika fitondram-panjakana kosa malagasy dia ametraka ihany koa ny fanamby hoe atomboka ihany koa ny any Iosy mandrapatonga hatreo Abetroka ka ny ataontsika dia mifampiasana an'ireo engin, mifampiasana an'ireo IMO nareo olona zay mety isa mitotaly hatrany amin'ny 10 000 20 000 personnes any no hiariasa anao an'izany lalan'izany. Izay afaka atao goudron dia ataontsika goudron, izay afaka atao pavé dia ho ataontsika pavé, izay afaka atao amin'ny matériaux sélectionnés dia ho ataontsika daholo ny fomba rehetra izay mba ahafahana mifanohy an'iny RN13 iny. Eo ihany koa ny RN12 izay efa vita ny apahany maro ny mampifanohy any Tolaniaro sy Vangaindrano izay mitetina 204 millions de dollars ny teti-bola mikasika an'izany. Rehefa nametraka tsika ny lahara-pamehana amin'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara dia nametraka tsika ny hoe ny tokony ametrahana ny lalana ihany koa fanaovana ny RN10 izay tsy nisy nikitika mihitsy hatramin'izay. Ka noho izany dia ny vaovao mahafaly atolotra ny vahoaka malagasy fa indrindra ianareo aty amin'ny faritra atsimo dia noho ny asa nataontsika dia nanaiky ny Banque mondiale na ny banque iraisam-pirenena ny anao na ny ametraka famatsim-bola mikasika an'izany
ary eo andalam-pahamitana izany teti-bola izany ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny banque mondiale. Izany hoe ny fanoizana ny RN10 zany, ny fanombohana ny RN10 zany hoe Andranovory parapatonga any a Betioka, mandalo Betioka mandrapatonga any Ampany. Zay ny andiany voalohany. Eo amin'ny 200 km eo zany no ataontsika, ary eo amin'ny 200 millions de dollars eo ny tedi-bola atokana amin'izany. Ny deuxième phase kosa dia makasika ny Belo, Tsiombe, mandrapatonga any Ambovombe. Ny zavatra tiana lazaina dia lahara-pamehana ary tokony apetratsika ny fanaovan-dalana, na reo ny lalana vita amin'ny goudron, na ny lalana fanaovana pavé, na ny fandravonana ihany koa ny lalana tany izay tsisy ny karakara, tsisy ny kolikoly, tsisy nanamboatra mihitsy hatramin'izay. Noho izany dia nametrakatsika ny fanamby ary novatsiana fitaovana ireo faritra maro manerana ny nosy, fa anisan'izany ny tatia amin'ny faritra Androy izay efa nahazo sady ny fitaovana izay fanaovan-dalana rehetra. Anisan'izany ny bulldozer, ny compacteur, ny niveleuse, ny camion citerne sy ny chargeuse. Ny zavatra ataontsika dia ny hoe mba afaka ary tsy maintsy manao lalana 520 kilometatra farafahakeliny isaky ny faritra manerana ny nosy. Noho izany dia zava-dehibe ny fanaovana ny lalana ary tsy ampitoka-monina intsony an'ity faritra atsimo ity. Ny resahantsika teo ny rano, ny resahantsika ihany koa ny lalana. Ankehitriny tsika dia iresaka ny mikasika ny herinaratra na ny jiro. Tsika dia men'Andriamanitra zavatra anankitelo. Ny voalohany dia ny rano, ny rivotra ary ny masoandro. Afaka avadika angovo azo avozona avokoa izy ireo. Fa raha mifaritra atsimo manokana no lazaina dia manana masoandro mandava-taona ity faritra atsimo ity, kanefa dia mila ampiasaintsika zany hoentina ampandrosoana ny faritra. Matetika ny famokarana herinaratra aty amin'ny ankapobeny dia mbola groupe électrogène, mampiasa gasoil, ary indrindrindrindra rehefa tsy tonga ny gasoil dia maty ny jiro. Ny masoandro nefa tsy ho tonga maraina parapiletiky ny masoandro dia men'Andriamanitra atsika izany. Noho izany dia ny fanamby sy ny tetikasa lehibe sy goavana apetratsika dia ametrahana parc solaire ny districta rehetra aty atsimon'ny nosy, zay ahafahan'izy ireo mivelona, mamokatra toy ny mampiroborobo orinasa majinika sy salatsalany amin'ny fanaovana soudure, amin'ny fitotom-bary, amin'ny fandrafetana, amin'ny fanodinana akora maro samihafa. Ka noho izany ny districta rehetra dia hovatsiana an'izay parc solaire goavana tokoa izay toy ny ao Abekily, Ambovombe, Belo, Tsiombe, Ambosary, Tolaniaro, Betioky, Ampany, Benenitra dia ametrahana an'izany parc solaire izany avokoa. Ary ny parc solaire dia afaka iompiana, afaka ambolena ihany koa ambaniny reny parc solaire isan-karazany ireny. Zavatra tsapa ihany koa eo amin'ny resaka fahasalamana sy ny tsy fanjarian-tsakafo dia mila mametraka zavatra maharitra isika. Ary zay no nanaovana tetikasa manokana ny fametrahana ny CRNM na ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale, na ny toby fanarenana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana, zay apetraka amin'ireo districta anankidimy izay ianjadiny sy ianjariny ny tsy fahampitsakafo aty atsimo. Zavatra hipetraka maharitra ohatran'izao hitantsika amin'ny sary zao ny zavatra ho atao. Ao anatin'ireo dia hisy toerana fitsaboana, hisy toerana ahafahantsika ihany koa manao ny fanabeazanaizana, hisy toerana ihany koa izay izarana sakafo, izarana rano, andraisana anarahana amin'ny fahasalaman'ireo olona rehetra mandava-taona hipetraka mandrakizay.
raha miresaka fahasalamana ihany tsika dia rehefa misy ny marary ka mila ny zany scanner zany dia tsy maintsy makany Toliara na makany Antananarivo izay marary ka noho izany dia ametrakytsika ary anolotra scanner ho an'ny faritra Anosy sy ny faritra Androia ka apetraka atsia Tolaniaro izany scanner izany. Rehefa miresaka fahasalamana ihany tsika ary rehefa nandeha nahita ireo toeram-pitsaboana ny hôpitaly dia nakamaroan'ireny hôpitaly reny dia efa tamin'ny taona 430 sy 700 no naorina. Matetika dia efa mitate tsy misy fitaovana intsony ary mahonena mihitsy ary nanotoerana fiterahana. Noho izany dia anaovantsika hôpitaly manara-penitra efa manomboka ny ao Ambovombe. Ametrahana hôpitaly manara-penitra ihany koa ao Amboasary ary torak'izany ihany koa ny any Bekily dia anamboarana an'izany hôpitaly manara-penitra izany. Rehefa aty amin'ny faritra atsimo antsika dia fatatsika fa manjaka ny tsy fandrarit-sakafo. Matetika isika rehefa mitondra fanampiana ireo barana céréales na ireo plampy zany hoe sakafo ahafahana manome tanjaka aingana an'ireo ankizy izay avoan'ny tsy fanjarit-sakafo dia matetika ahafarantsika avy any ivelany izy ireny. Noho izany dia nametraka isika ny usine Nutrisette izay apetraka aty Tolaniaro izay hoentina manampy an'ireo ankizy rehetra tratran'izany tsy fanjarit-sakafo zany ary io zaraina maimaimpona izany sakafo manome tanjaka sy manome hery ho zaraina amin'ireo ankizy ireo izany. Ametraka ihany koa tsika usine fanaovana spiruline aty atsimon'ny Nosy. Rehefa matanjaka sy tomady ireo ankizy ireo dia mila mivelatra ihany koa ny saina. Noho izany dia tsy ataontsika tara intsony isika aty atsimon'ny Nosy ka ametrahantsika gymnase efa eo andalam-pahavitana ny aty Tolaniaro. Efa mandeha ihany koa ary efa andalam-pahavitana ihany koa ny gymnase izay apetraka ao Ambovombe. Tsy adino ihany koa ny faritra sy ny distrikta rehetra aty atsimo amin'ny fanaovana terrain synthétique izay certifien'ny FIFA ka ametrahana terrain synthétique izany ihany koa na kianja manara-penitra ny ao Amboasary, ny ao Betroka, Bekily, Tsiombe, Belo, Ampany, Benenitra ary Betioka dia anaovana an'izany terrain synthétique izany avokoa. Raha miresaka fampandrosoana mirindra isika dia tsy afaka misaraka amin'izany ny fandriampahalemana. Ny fametrahana fandriampahalemana manakaiky ny vahoaka, fandriampahalemana maharitra satria dia faritra anjakan'ny tsy fandriampahalemana aty amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Noho izany dia ny ataontsika dia ametrakytsika ny base militaire opérationnel avancé ary hipetraka hitoetra amin'ireo distrikta maro izay tsy misy ny tsy fandriampahalemana izay anjakan'ny tsy fandriampahalemana dia ametrahantsika an'izany base militaire opérationnel avancé izany. Ny zavatra mampiavaka an'io dia ny olona avy aty atsimo ihany no isahana ny tsy fandriampahalemana, no isahana ny izany ady amin'ny asa ndahalo izany. Ka noho izany dia apetratsika ireo base militaire opérationnel avancé ireo. Tsy adino ihany koa ny tsinjaram-pahefana aty fotony izay ametrahantsika bao an'ny commune marobe izay efa voarafitra ao anatin'ny PEM Sud izay niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ireo solombavam-bahoaka izay niaraka nandrafitra izany. Ametraka ihany koa tsika ny titre vert izay mirefy 200 hectares na omena reo fianakaviana izay misa 2 arivo
no fianakaviana isitraka an'izany izay omena trano omena nyreo toeram-pambolena ihany koa zay mampiasa ny système goutte à goutte na ny fanondrahana mitsitaitaika tsy mandany rano mba hahafahan'izy ireo mamokatra ny vokatra zay ilan'izy ireo. Betsaka ny zavatra afaka volena amin'izany toy ny mangahazo ny vomanga, ny sonjo, ny katsaka, ny sorgho sy ireo zavatra rehetrarehetra zay ahafahana mivelona. Ao ihany koa ny fanampiana amin'izy ireo amin'ny fiompiana. Zay indrindra no anaovantsika ny le hoe parcelle étable zay ametrahana fiompiana omby izay amafisina ny fandriampahalemana ary fiompiana omby goavana sy lehibe no apetraka ihany koa ahafahan'ireo olona zay mivelona fa indrindraindrindra mamely tena sy mivoatra amin'ny fiainana. Tsy adino ihany koa ny fambolena izay iarahana amin'ny fiariana. Ny fambolena mangahazo izany satria raha tia amin'ny faritra Androy dia 51 000 hectares no toerana ho ambolentsika an'izany mangahazo zany. Aty amin'ny faritra Anosy dia 19 000 hectares. Zany hoe aty amin'ny atsimo zany dia 70 775 hectares ny toerana ambolena mangahazo sy anodinana an'izany vokatra zany mba hahafahana mamelona ihany koa ny mpiarabelona rehetra. Ao anatin'izany dia ny fiarovana ny tontolo iainana dia apetratsika ihany koa. Zay no nametrahana ny ceinture verte na ny fambolekazo ihany koa zay ilaina ahafahana mivelona dia apresiana ireo olona, hofanina ireo olona mba mamboly hazo fihinam-boa zany toy ny manga, ny coco, ny cactus zay afaka ahodina ihany koa. Efa voalazako teo ny mangahazo, ny acacia, ny dattier sy ny maro isan-karazany. Zany rehetra zany no apetratsika mba hirindra ny fampandrosoana fa indrindraindrindra ny fanomezana ho atolotra ny faritra atsimo mba hanamafisana ireo tetikasa rehetra zay ho atao dia hovatsiana helikoptera vaovao anankiray ny faritra atsimo hoentina hiadivana amin'ny tsy fandriampahalemana, hoentina ihany koa hiadivana amin'ny famolona ny valala raha ohatra ka sendra misy izany, hoentina ihany koa izay hijidiana sy hijerevana ireo tetikasa rehetra zay tokony apetraka aty amin'ny faritra atsimo izay midadasika be. Mitokamonina hatramin'izay ihany koa ny districta ny Ampany satria dia tsy vitany hoe ratsy ny lalana fa mitokamonina tanteraka satria dia tsy manana aéroport. Noho izany dia anamboatra aérodrome tsika ao Ampany mba hahafahana mitsidika, mba hahafahana manara-maso, mba hahafahana ihany koa mijery ireo fampandrosoana tokony apetraka amty amin'ny faritra Anosy, aty amin'ny faritra Androy fa indrindra mikasika ny faritra atsimo iray manontolo dia anisan'ny fanamby lehibe sy tetikasa goavana zay tetikasa tsy natao sy tsy vita hatramin'izay. Nefa isika rehetra miaraka kosa izao fitondram-panjakana izao dia anova ny tantaran'ny faritra atsimo, anova ny tantaran'ny Madagasikara mba handresy an'izany kere zany ary indrindraindrindra mba ametraka tetikasa olovain-jafy ary hipetraka sy maharitra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, afaka 13 andro dia ankalaza ny fetim-pirenena isika, ankalaza ny faha 12 taona ny verenan'ny fahaleovantena, zava-dehibe izany. Nefa noho ny amehana ara-pahasalamana ary mba hifehezana ny fiparitahan'ny valanaretina dia eny anivony reny voaparitany tsirairay avy ihany no anantanterahana ny matso sy ny lanonana fankalazana ny fetim-pirenena. Ho tanterahana noho izany ny matso any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa ary any Toliara. Ny 20 ny volana Jona dia andro atsiarovana ny niverenan'ny fahaleovantena ary ny sainam-pirenena malagasy
dia famantarana any Madagasikara. Manamarika fa firenena iray i Madagasikara, repoblika mijoro sy mahaleo tena isika. Noho izany dia entanina nisy atokantrano aneo ny fitiavan-tanindrazana ka ampiseho izay ampom-pirenena izay ka anangana ny sainam-pirenena. Ry malagasy namako, amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia iredareda ao am-pontsika ane ny afo ny fitiavan-tanindrazana andresentsika ny sedra sy ny atisarotra rehetra izay antrehantsika. Izay rehetra totosaintsika dia atao ao anatin'ny fitsinjovana sy ny soiombonana fa indrindraindrindra atao ao anatin'ny fitiavana. Miatrika isika ary mijoro hatrany ary ampiseho ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny viny sy ny asa rehetra hoentina anavotana sy anarenana ny firenena. Mirary fahasalamana ho antsika rehetra ny tenako. Masina tanindrazana, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.